Fohazin'ny Fanahy entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka sy atopoko. Andriamanitra ao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, manome voninahitra anao zahay fa nofoazinao indray tamin'ny toromasom-pahafatesana, nomenao indray andro vaovao, ary dia notoloranao Tompo ny soa sy ny tsara, ary dia nomenao fofonana mahavelona, eny rivotra izay madio, ary koa indrindra ilay fananao masina mahery, hiasa sy hidina ty anatinay tsirairay avy. Aneo ny voninahitrao sy ny famindramponao amin'ny olombelona. Mankalazanao sy mitsakanao izay mivoninahitra anao, ary dia mangataka aminao indrindra. Mamindra fo aminay fa tsy tanteraka anatrehanao izahay. Diovy amin'ny aranao soa na latsaka tao Kalvaria Jesosy. Mbo afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarina rehetra. Ary tsy fananao masina izany tokoa ny tara-dalana anay amin'ity andro ity. Ampahery ny fosana fanantenanay, ary dia indrendresana indrindra ny feonao amin'izao ora sy fotoana izao. Mitenena Tompo araka ny fombanao vonikeny izay mpanomponao. Ary dia aoka ny voninahitra ao miseho sy mirapiratra. Mitenena Tompo vonikeny izay mpanomponao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy ilay velona masina manankely avy Nazareta, Tompony Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, izany notanteranay izany vavaka izany. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen. Ho amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo, ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amin'ny faliana tokoa no ahafahana miantrano amintsika tsirairay avy amin'ity andro an'ity, mba handrenesantsika ny hafatry ny Tompo. Tondrana mandrakariva izany hafatra Jesosy izany ho amin'ny isan-tokantrano sy isan-baravarana. Hoy ny lohateny izay omen'ny Tompo antsika amin'ity andro ity hoe: Fohazin'ny Fanahy Masina amin'ny misasak'alina. Fohazin'ny Fanahy Masina amin'ny misasak'alina. Hoy ny voasoratra ao amin'ny Zakaria 4:7 sy ny Mpitsara 5:9-9. Zakaria 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tanan'i Zerobabela no nanao ny fanorenan'ity trano ity, ary ny tanany koa no hamita azy. Ka dia ho fantatrao fa Jehovah Tompony maro no naniraka ahy ho aminao. Mpitsara 5:9-9. Ary nandry Samsona mandra-pamaton'alina, dia nifoha izy noho ny mamaton'alina, ka noraisiny ny vavadin'ny tanàna mba amin'ny tolàna roa, dia nongotana izy mba amin'ny hidiny, ka nataony teny an-tsorony, dia nentiny ho any amin'ny tampon'ny tenimbohitra izay tandrifin'ny Hebrona. Amen. Ny torimaso tokoa dia isan'ny filàna fototra eo amin'ny olombelona, ary izany torimaso izany dia mamy ho antsika zanak'olombelona. Kanefa koa ny torimaso dia anankiray amin'izay nanafaran'ny Tompo fa tokony ho lavina amin'ny fotoana sasany mba tonga antsika ho tafare tokoa amin'ny fanahy masina. Ny saintsika dia miady tokoa manoloana izany toe-javatra izany, dia mety miteny tsika anakapo hoe tsy maintsy miverina atory aho, tsy maintsy mandeha miasa aho, na adiny 3 monja no atoriako ve, ahoana no ahafahako miasa raha mifoha amin'ny misasak'alina aho. Fa hoy ny nambaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta: hoy ny fanahiko aminao, matoky avy ianao, izaho no herinao, ary ny torimaso omeko anao dia ho mamy tokoa, ka ameno hery ianao amin'ny fomba mahomby noho ny raha nanana torimaso voajanahary. 8 ora ianao, azo hery mandresy ny herin'ny maizina ianao mantsy. Fantatry Samsona mpanompoka izany, raha nandry izy ka niandry ny maraina, ny fahavalo hamono azy dia ny fo mamaton'alina izy,
dia naka ny vavadin'ny tanàna mba amin'ny tohany, dia nampitondra ny enta-mavesatra izany, dia nitsorony, dia niakatra ny tampony tendrombohitra tandrifiny Hebrona izy, ary nanandrina any Hebrona ny tavany, satria izany no fitoeran'ny fahefako ho avy. Izany no toerana nanjakan'i Davida mpanompoko nandritra ny 7 taona sy tapany. Hita ny toerana io amin'ny ho avy ka napetrany teo ny entany. Inoy aho, mitaraina ny fanahin'ny Tompo, izay mahalala dia mihaino ny antsoko. Fantatrao fa izaho io mipetraha eo amin'ny zoronao mangina, ary raha matory ny ankonanao, sokafo ny baibolinao ka vakio. Anambahara ny talanteny aho, dia ho azonao izay tsy mbola nisy fotoana nahazoana azy mihoatra noho izany. Ho azonao amin'ny fomba manokana ny teny izao vakianao amin'izao ora sy fotoana izay. Hany ny mofoko, tsakitsakoa ny haniko, dia ho fivelomanao sy ho haninao aho. Antsoy aoka amin'ny finahy amiko, dia hiverina amiko izao enta-mavesatra ampanaoviko anareo izao. Misy bitsibitsika avy amin'ny molotrao indray. Mety tsy takatry ny sainao fa ho azoko omeo feo ity bitsibitsika ity izay indraindray hivatika ho fitarainana fitolokoana. Fantatra ny zanako ilay antsoina hoe Jesosy, ny zava-misy ity amin'ny fiainany ity. Matetika izy noho ny fo ka nangirany rasy ary niala ny vavaka. Fantany koa raha nametraka ny vatany tao amin'ny fahafatesana izy. Fahafatesana ho an'ny tenany sy ho anao, dia ho levo ny fandresena izy. Koa aza manary zandriko. Rehefa tondra-drano ny samba rehefa nandositra Jiona, ary namely mafy ny tafio-drivotra ka niantsofontsy tamin'ireo andriamany diso tsy manan-kery izy rehetra, fa i Jiona ihany no afaka nanampy azy ireo, satria nahalala izy. Efa nandre ny antsoko izy, efa niodina ka nandositra. Maro, eny maro amin'izay ny fidiko nefa nandositra ahy. Tsy te ho any amin'izay alehako izy ireo, tsy te hita izay ambarako amin'izy ireo. Na tsy te iny izy ireo dia indro izaho no lehibe amin'ny hery ampiasa azy ireo. Mijery ny tenany izy ka mahita ny fahalemeny, ny fahadisoany, ny kileman-toetrany, ny tsy fahaizany, dia manao nakapo hoe ambany noho ny tsy nitsinina aho, tsy manana fahaiza-manao, tsy misy mihaino ahy. Ary ankoatr'izany dia tsy tiako ireo olona ireo. Toy izany koa no ny amin'ny Jiona, tsy tia ny Ninive ka nandositra izy, dia niafina tao amin'ny zoromaizina izy ireo ka reniko ny torimaso tahaka ny Jiona tao amin'ny fihazonana ny sambo. Rehefa niantso ny Andriamanitra ireo tantsambo ireo ka nanipy ny entany tany an-dranomasina, dia tsy nanova na inona na inona izany. I Jiona irery ihany no mbola natory, matory mandra-paharinga ny fireneny tanteraka. Hifofotra sy hodina eo am-pandriana va izy ireo raha mbola manana ny teniko izy, dia ny teny tokony ho ren'ny olombery. Tsangana ary matory, ny asanao dia tsy hamonjy anao amin'ny tafio-drivotra mifofofofo. Kotrokorana sy tselatra, izany no hira izay nataon'ny Garth Brooks. Kotrokorana sy tselatra, manambara ny herin'ny toetran'ny zanako very, tahaka ireo tantsambo tamin'ny andron'ny Jiona. Amin'ny andro fitsarana dia hijery ianareo va ny lehilahy amin'ny taranaka ity ka hanao hoe nahoana ianareo no nandà tsy hitsangana hiantso an'Andriamanitra ao anatin'ny tafio-drivotra. Ianao rery no afaka nanao izany. Andefa tafio-drivotra ho anao Andriamanitra, hamohanao mba hamonjena anay. Nahoana no tsy maty tamin'ny nofinareo ianareo ka tsy nety nivavaka ho anay. Hoy ny Tompo,
hitomany mafy ho an'ireo izay tsy nivonjenao sy azonao vonjena ianao. Raha nankatoy ny antsoko ianao ka nanomboka nivavaka, sy mahita ny fahatsony eo andohan'ny fitsaran'i Kristy ny rehetra, nefa tsy mbola tara zaho hoy Jehovah Andriamanitrao. Manomboka an'io dia mitala ho amiko, mba ataoko eo amin'ny fiainanao izay tsy maintsy ataoko mba hamohanao tanteraka, sy hanambara aminao ny fahamarinana izay tsy maintsy asehoko anao mba hamonjena azy ireo. Izaho irery no afaka mamonjy azy ireo, saingy misafidy ny hametra ny tenako aho. Hoy ianao hoe ahoana nga? Tsy voafetra ny Andriamanitsika anie eo ambany fifezany zavatra rehetra? Eny, voafetra ihany rano marina. Nofidiko ny fiangonana tahaka ny fidianako an'i Ziona mba hanambarana ny famonjena hatrany amin'ny faran'ny tany. Nomaniko ny trondro izay itoerany ary maty tao anatin'ny trondro io izy. Fa rehefa niantso vonjy tamiko tao amin'ny tsinain'ny hazandrano lehibe izy tahaka ny tsinain'ny helo, dia nitomany izy ka nohenoko ary novelomiko indray. Efa nanapa-kevitra ny ampisehon'ny voninahitra amin'ny tany manontolo aho, ary tahaka nandrana ny Ziona hitory ny famonjena tamin'ny Nive, dia miantso sy manangana mpanelanelana vaovao amin'ity ady ity aho mba hanambara ny famonjena hatramin'ny faran'ny tany. Ny tany rehetra dia hita ny voninahitra amin'ny alalan'ny ahy. Tsy efa nambarako tao amin'ny maro, tao amin'ny soratra masina ve izany? Tsy mahazo matory intsony ianareo Jehovah. Raha tsy mifoha ianao dia androngozona anao hatrany aho. Androngozona hatrany aho mandra-panao izay antsoko anao, mandra-pilaza anao amiko, tahaka nataon'i Jeremia mpanompoko amin'ny Jeremia 10:7-20 sy 4:20. Jehovah tsy anjaran'ny olona ny mitondra ny anarany, dia izany no hitarainako anao famaizana, fa amin'ny fahamarinana fa tsy amin'ny fahatezerana fandringanana ho ahy ianao. Andatsaka izany fatra izany koa aminareo aho. Raha miezaka mankatoy ianareo ka ho faty ny nofinareo sy hifoha amin'ny torimasonareo, ho fantatrao fa miantso aho, satria andao anao ny torimaso. Miantso arivorivo aho, omeko anao ny teniko mandritry ny alina, hiaraka amiko amin'ny ranomaso sy ny fimemenonana ianareo noho ny fanahy verina diso, ary ho an'ny firenenareo ka ho fenoko ny teniko ianareo. Iverinao fa tsy handreny fanahy aho, teny fanahy very? Eny, toy ny mpandeha antsambo rendrika izy ireo. Ilay tafio-drivotra izay mampiororo anareo ihany koa no mampiororo azy, ary izaho no manomana ny fony handray ny teniko tahaka ny nanomanako ianareo omena azy. Ary malalako, be dia be ny fahasoavako, ary araka ny nambaran'ny apôstôlika dia Paoly izany taminareo hoe ny tsirairay dia samy nomena ny fahasoavana araka ny ohatra ny fanomezam-pahasoavana nomen'i Kristy. Maniry mafy aho nahita ny taniko tonga amin'ny firaisan'ny finoana amin'ny fahalalana ny zanako sy amin'ny fahafenon'ny zanako izay nanana ny fanahiko tsy misy fetra. Tomoera amin'izany fanahiko izany ianareo, mba tsy hatorianareo intsony fa hifoazanareo, eny na dia ny mamatonalina aza, mba tsy hatorianareo intsony fa hatsiarovanareo fa izao no andro farany, fotoana fohy sisa dia heverina amin'ny raha ho lanitra ny zanako, hoy Jehovah tompony maro, ka aoka hitoetra eo amin'ny toeran'ny mpiambina ianao. Mahereza hoy Jesosy Kristy avy Nazareta momba anareo aho amin'ny tanako mahery. Saotra Jesosy, mankasitraka Tompo, ny voninahitra dia ho anao, ary dia ampianaro izahay tena hitoetra tokoa eo amin'ny toeran'ny mpiambina, amin'ny toeran'ny mpiandry. Atonga anay Jesosy, tsy hatoritory intsony
fa hifonina dia anatin'ny mamatonalina aza andray ny teninao, andray ny hafatra aho, andray ny hery avy aminao, anatanteranay ireo asa fanompoana rehetra izay natsoina anay tompo manala, dia nivavaka ho an'ny firenena ary ihany koa hitory ny filazantsara ny olombelona rehetra, ahatonga anay mpanompo mahasoa eo amin'izay rehetra andranao anay. Tomoera tompo mpanilatra ny fahasoavana izahay anie ary dia hitoetra mandrakariva amin'izany isan'andro. Eny Jesosy malalo, maniry indrindra izahay ny hitantananao anay isan'andro eo ambany helatra ny fahasoavanao. O Fohazin'ny Fanahy Masina mandrakariva izahay, na dia misasak'alina aza tahaka ny Samsona dia tena tamin'ny mamatonalina tokoa ny fo ka dia noraisy ny vavadiny tanàna mba amin'ny tolany roa nongotany, mba amin'ny hidiny aza ka nataony teny an-tsoriny. Eny tokoa Jesosy, mba samy hanongotra izay rehetra, sakatsakana rehetra amin'ny fitoriana filazantsara ny zanakao rehetra. Dia ho fitaovana mahomby eo am-piaratanao Jesosy manalo, ahatonga izay ny filazantsaranao ho ren'izao tontolo izao tompo manalo. Saotra Jesosy dia hitoetra tokoa izay eo amin'ny tandrefin'ny Hebrona, eo amin'ny tandrefin'ny toerana izay isian'ny fahefana eo amin'izao tontolo izao, ka ahatonga anay Jesosy manalo hiatrika ny ady izay nitsoinao anay dia ny ady ara-panahy, hamonjena ny olona ho afaka ho amin'ny gejany Satana, ahatonga azy ireo mba handeha amin'ny fahafahana, amin'ny fitiavana ary koa amin'ny fiadanana fendro tanteraka. Ny voninahitra dia anao ry tompony tompo mantsaka ny mpanjaka, fa ny fahasoavanao Jesosy Kristy sy ny fitiavanao Andriamanitra Ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao Fanahy Masina anie ho amin'ny mao ndrakariva sy mandrakizay. Saotra Jesosy. Alleluia. Amen.